Madagascar Assistance Médicale est une entreprise dont la vocation est de sauver des vies au quotidien. Madagascar Assistance Médicale, notre engagement, sauver des vies. Manatra ny araba tokolasy tokovavy tonga soa indray ato anatin'ny fandaharana sarobidy fahasalamana. Ho an'ny androany dia eo amin'ny resaka fananahana ny antsoina hoe grossesse extra-utérine na raha dikatsika amin'ny teny malagasy dia hoe ny zaza antsosokoditra. Izay no lohahevitra hoentina amintsika tranga izay misy eny anivon'ny fiarahamonina dia tsy dia be mpiresaka firy aza. Dia manodidina an'izay no resahan'ny mpitsabo atao anatin'ny fiarahantsika amin'ity androany ity toy ny mahazatra dia mampahafantarina hoe ohatrohatry ny ahoana izany zaza antsosokoditra izany. Inona avy ireo antony mety hahatonga ny zaza antsosokoditra sy ny fitsaboana ihany koa raha sanatria tratran'izay zaza antsosokoditra izay ny ireny mitondra voka dia aza misaraka amin'ny fandaharantsika faharoa indray hatramin'ny farany. Voka mipetraka ivelan'ny tranon-jaza ny zaza antsosokoditra any antsoina hoe grossesse extra-utérine. Androany indray tsika dia hiresaka ny manodidina ny zaza antsosokoditra. Grossesse extra-utérine hozy ny filazan'ny vazaha azy. Ny zaza antsosokoditra dia rehefa be voka zany ilay olona dia mipetraka any ivelan'ny tranon-jaza ilay jaza. Zany hoe toe-jaza ilay olona fa tsy mipetraka ao anatin'ny tranon-jaza fa any ivelany. Izay ny atao hoe zaza antsosokoditra. Marina fa eo tokoa ny teny malagasy hoe zaza antsosokoditra fa tsy tena arabaky teny ilay izy hoe ity ny hoditra dia ao anatin'ilay hoditra ao zany ilay zaza. Fa ny marimarina kokoa dia hoe zaza tsy mipetraka amin'ny tokony toerany ao anatin'ny tranon-jaza fa any ivelany tranon-jaza. Sarotra ny ahafantarana mialoha hoe manao zaza antsosokoditra ny vehivavy mitondra voka iray. Indraindray sarosarotra ny ahafantarana ny mpiarahamonina hoe inona ary ity zaza antsosokoditra ity izay ny antony resahantsika azy. Mazava ho azy be voka aloha zany ilay vehivavy. Ahoana moa ny alalana hoe be voka amin'ny vehivavy misy endrika marobe izay efa hainy ny vehivavy matetika iny le hoe sarotiny mahafantatra ilay vehivavy na amin'ny fiarahamonina hoe mitoe-jaza ny olona anankiray. Mety mararirary an-doha kely, mety kozitizitina kely, mety manavinavy kely, mety mandondoha kely sy ny sisa izay fantatry ny vehivavy izay mararirary kely ny nono sy ny sisa. Azo amafisina amin'ny alalan'ny fanaovana an'ilay hoe test de grossesse zay. Efa afaka manao an'izany test de grossesse zany avokoa ny olon-drehetra satria manantona toeram-pivarotana fanafody dia afaka mividy an'ireny tsotra manao azy dia afaka atao na any an-tokantrano ary ny test de grossesse. Any amin'ny fisafona sy ny fanaovana fitiliana vao mahafantatra fa mipetraka ivelan'ny tranon-jaza ny zaza ao akibony matetika. Ny faharoa dia mila fitiliana ny zaza antsosokoditra fa tsy fantatra amin'izao. Zany hoe rehefa manantona mpitsabo zany ny olona anankiray dia misy fitiliana izay ampanaovan'ny dokotera azy. Inona moa ny antony mampatonga an'ilay olona hoe andeha hanantona mpitsabo? Ny voalohany aloha dia hoe mahatsapa ilay olona hoe be voka dia andeha izy ho any amin'ny tobim-pahasalamana andeha hisafy ny antondihany fa rehefa tonga any dia lasa fantatra hoe misy zaza antsosokoditra ilay olona. Zay ilay dingana voalohany. Ny zaza antsosokoditra voalohany dia tsy mahafantatra ny ninona mihitsy ny olona anankiray fa dia hoe be voka fotsiny dia izay. Fa saingy ilay zazakely dia any ivelan'ny tranon-jaza. Tsy misy fisehoana aretina, tsy misy ny ninona mihitsy amin'io fotoana io.
anisan'ireo fambara tokony hanaitra ny reny mitondra voga ny farariana kibo sy ny fisiany raha kely mandeha. Dingana faharoa dia manomboka maheno marary ny kibon'ilay vehivavy. Marary amin'ny mitombo io fararian'ny kibony io, manomboka kelikely dia mandeha ny ora sy ny fotoana dia lasa me marary be ilay kibo. Raha vao vehivavy mihitsy matsapa hoe be voka ka marary ny kibo dia efa mieritreritra sady hoe sao dia mba zaza sosokoditra. Miampy ireo misy raha kely mandeha ilay vehivavy. Misy raha kely mandeha ilay vehivavy tsy betsaka fa kely. Ireo rehetra reo no mitarika amin'ny mpitsabo hanohy ny fizahana. Misy an'ity efa malaza be fitarafana antsointsika hoe ekografia, io no tena manazava tsara an'ilay aretina hoe misy zaza sosokoditra ilay olona. Ny mpitsabo ihany ataontsika hoe tena mahafantatra ny antsiprian'izay satria resaka teknika moa zany io zavatra io. Tonga amin'ny fahavakisan'ilay zaza rano raha toka efa tonga amin'ny fahasarotana. Rehefa ho tonga any amin'ilay hoe fahasarotana zay ilay zaza sosokoditra, vaky mihitsy ilay zaza sosokoditra. Vaky zany izy io satria mitombo ao amin'ny toerana tsy ara-dalàna ilay zaza kely dia vaky ny efarany amin'ny fotoana io tonga dia misy fisehoan-javatra sarosarotra ilay vehivavy. Mety ho fanina tampoka ilay vehivavy ary mety ho safotra mihitsy aza, mety tsy atsiaro tena kely. Jerena izy atsatra, tena atsatra be mihitsy ary mitaraina marary. Ireo fisehoan'ireo no tena ahafantarana hoe mety ho zaza sosokoditra mahazo an'ilay olona. Efa tena urgentsika rehefa tonga eo mila vonjy maika satria matetika raha eto Madagasikara dia tsy maintsy fandidiana faran'izay maika no hanavotana an'ilay aina satria mandeha raha tsy akijanona ilay zaza vaky ao anatin'ny kibo ao dia mizihatra ihany ny kibo vokitiana kely kibo io dia tonga dia mampitabataba be mihitsiny. Zay ny fisehoan'ilay aretina sy ny fizotra n'io aretina io. La Polyclinique d'Ilaf est un centre hospitalier à la pointe de la technologie dont la vocation est d'offrir aux Malagasy une prise en charge complète et efficace. Déployée sur 3 sites, Ilaf, Tanzimbato et Beorirk, la Polyclinique tend à se rapprocher toujours plus des familles. Depuis sa création en 1995, la clinique n'a pas cessé d'investir dans les ressources humaines et dans les technologies de pointe, sans oublier la recherche. Polyclinique d'Ilaf, votre santé, notre priorité. Avy amin'ny fahatsetsena ny fantsony atodinaina na ny trompe de Fallope izay vokatry ny aretina azo avy amin'ny firaisana ranofo no anisany mahatonga ny zaza sosokoditra. Aretina azo avy amin'ny firaisana isan'ny mahatonga voalohany ny zaza sosokoditra. Zany hoe ny tena mpareti-pitranga any amin'ny 5.9 isan-jaton'ny zaza sosokoditra dia ao anatin'ilay hoe trompe ozintsika. Misy an'ilay tranon-jaza dia misy an'ilay elatra kely misy fantsony iny dia ao anatin'iny ilay zaza kely no maniry dia lasa vaky iny rehefa avy eo. Rehefa voatsakatsakana iny lalany iny dia izay no mahatonga an'ilay zaza sosokoditra ka mila zany rehefa matsapa ny vehivavy hoe sao dia misy mikroba ny lalan-jaza na ny tranon-jaza dia manatona mpitsabo. Io le perte ozy izy-tsika. Io ny antony mahatonga azy be indrindra dia noho izany mila manatona mpitsabo mety misy analizy kely atao dia atao ny fitsaboana dia sitrana somatsara fiarovana voalohany zay. Eo amin'ny faharoa na fahatelo volan'ny voky eo vao miseho ny fambara amin'ny zaza sosokoditra. Rehefa matsapa tena ny vehivavy anankiray fa be voka dia manantona tobim-pahasalamana manao an'ilay hoe fisafona ozy izy-tsika. Ny tena fitrangan'ity zaza sosokoditra ity dia eo amin'ny 2 volana na 2 volana sy tapany ka hatramin'ny fahatelo volana eo zany ny tena fisehony. Eo izy no miseho dia ny dikan'izay
vao maheno mihitsy hoe bevoka dia efa manatona tobim-pahasalamana dia raha maso amin'ny alalan'ny hoe ekografia sy ny zavatra maromaro ilay olona. Amin'ny alalan'ny fanafody na fandidina no fitsaboana raha tokatratra ny zaza tsotsokoditra ny vehivavy mitondra voga. Rehefa tonga indray moa zany hoe voamarina fa zaza tsotsokoditra mahazo an'ilay olona dia misy karazany roa ihany koa ny fitsaboana an'ity aretina ity. Ny voalohany dia mazava ho azy amin'ny alalan'ny fanafody. Tena mbola kely ary mbola tsy tsapan'ilay olona mihitsy hoe misy zaza tsotsokoditra izy zany tsy maninona fa fizaham-pahasalamana tsotra sy fitiliana amin'ny alalan'ny ekografia no nahitana hoe misy zaza tsotsokoditra dia mbola sitran'ny fanafody izay zavatra izay. Rehefa mandroso ny aretina fa indrindra tonga any amin'ilay hoe vaky efa safotra be efa hatsatra be dia tsy maintsy fandidiana ihany no vahaolana ary tena maika dia maika. Raha tara ny fandidiana dia tena mety tonga amin'ny fahafatesana vokatry ny fahaverezan-dra be loatra. Tsy fahaverezan-dra ity ivelan'ny vatana io fa fahaverezan-dra ao anatin'ny kibo an'ilay vehivavy. Toy izao no tokony ho fizotry ny fiforonan'ny zaza raha toka tsy misy ny fahasamponany. Tokony ho izy fitondrana voka ara-dalàna atao hoe fitsahana angano anazavantsika azy. Rehefa milatsaka ny atody na ilay ataontsika hoe ovule ao anatin'ny ovaire-ny vehivavy dia tatazan'ilay trompe izy tsika dia avy eo atelon'ny trompe io ilay ovule dia rehefa avy eo tsenain'ny spermatozoïde dia ao anatin'io zany manomboka ilay hoe fitsahana. Rehefa avy eo midina tsy moramora mandeha amin'iny fantsona kely iny dia milatsaka ao anatin'ny tranonjaza ary ao ny maniry ahatra voalohany zany ny ataony ao dia mitombo zay ny fiantombohan'ny fitondrana voka ara-dalàna. Eto kosa nefa any amin'ny toeran-kafa no nilatsaka ny atody sy ny tsiron'ainalahy. Eto any amin'ny tsinay izany. Eto amin'izay misy fahasamponana ilay fiatombohan'ny fitondrana voka. Ny voalohany aloha dia hoe milatsaka ilay ovulation izy tsika. Ilay ovule dia tsy tafiditra mihitsy aty amin'ny fantsona izay tokony handray azy fa milatsaka any anaty kibo. Dia amin'izay fotoana izay mandeha indray ilay ataontsika hoe tsiron'ainalahy dia milatsaka any anaty kibo any dia mamonjy an'ilay ovule. Iny le karazany voalohany hoe fitondrana voka ao anaty kibo. Tsy ao anaty tranonjaza fa ao anaty kibo zany hoe mety ho any amin'ny tsinay, mety ho any amin'ny toerana hafa mihitsy izy mipetraka. Grossesse abdominale ozy izy ny filazan'ny vazaha azy. Zay zany karazany voalohany. Mety ao amin'ny fantson'ny atodinaina ihany koa no mipetraka ilay zaza. Ity no tranga amin'ny zaza tsotsokoditra matetika indrindra. Ny faharoa indray dia ao amin'ilay fantsona ohatrany ataontsika hoe felana rose zay mandray an'io ovule io dia raisiny dia rehefa mifanenao indray zany ilay tsiron'ainalahy sy ny tsiron'aina vavy dia tsy mihetsika eo ilay izy fa eo indray ny maniry dia ao anaty fantsona zany izy maniry dia mivoatra dia rehefa avy eo vaky indray dia iny ilay hoe tonga any anaty fahasarotana. Misy indray ny karazany fahatelo mikorisa moramora indray ao anatin'ilay fantsona iny dia eo amin'ny fototr'ilay fantsona eo indray no mipetraka ilay zazakely fa tsy mbola tafalatsaka ihany ao anatin'ilay tranonjaza dia izay zany mbola olana ihany koa fa mitovy amin'ilay teo hoe mitombo dia rehefa avy eo vaky dia lasa efa hoe fahasarotana amin'izay fotoana izay. Misy karazany manaraka zany hoe mandalo izy dia tafiditra ao anatin'ny tranonjaza indray le fitondrana voka dia aty ambany aty akaiky ny kolona aty mihitsy n'ilay izy vao maniry
dia amin'iny fotoana indray a dia rehefa mandeha ny fotoana sy ny fitondrana vohoka dia tsy mahazo aina le zazakely dia lasa miala fotsiny a dia iny moa le hoe lasa fahafahanjaza ozy izytsika ilay tranga amin'izay fotoana izay samy manana ny fahasarotany ireo ny ampahany be indrindra zany dia le ao anatin'le antsointsika hoe trompe io a ilay zaza tsosokoditra dia iny matetika any amin'ny fandidiana rehefa tsy hita mialoha ny fitondrana vohoka. La Polyclinique d'Ilaf est un centre hospitalier à la pointe de la technologie dont la vocation est d'offrir aux Malagasy une prise en charge complète et efficace. Déployée sur 3 sites, Ilaf, Tanzimbato et Beorirk, la Polyclinique tend à se rapprocher toujours plus des familles. Depuis sa création en 1995, la clinique n'a pas cessé d'investir dans les ressources humaines et dans les technologies de pointe, sans oublier la recherche. Polyclinique d'Ilaf, votre santé, notre priorité. Ny fanelingelenana ao amin'ny fantsona na trompe io ny tena fototry ny fipetrahan'ny zaza ivelan'ny tranon-jaza. Ny antony betsaka moa mahatonga an'le zaza tsosokoditra ozy tsika dia hoe misy fanelingelenana iny fantsona iny ka matetika misy fanelingelenana ny fantsona ankavia dia misy fanelingelenana koa ny fantsona ankavanana raha toa ka fisian'ny mikroba no ipetrahan'ilay zaza tsosokoditra dikan'izay indrindra fa raha miroso amin'ny fandidiana ilay vehivavy ny hitsaboana azy a dia mazava ho azy a tsy maintsy miala tanteraka mihitsiny a ilay trompe misy an'ilay zaza tsosokoditra satria simba tanteraka. Mbola afaka miteraka kosa nefa ilay vehivavy raha toa ka salama ny fantsona ilany. Anankiroa raha ampanina zany anankiray na hoe tsy afaka miasa intsony a dia mbola misy an'le anankiray eo zany hoe rehefa nididiana na nitsaboana zaza tsosokoditra zany vehivavy anankiray a dia amin'ny ankapobeny a tsy afaka miasa intsony a iny ilany ankaviny na ny ilany ankavanana dia efa mihena 5 isan-jato zany a ny fitondrany vohoka amin'izay fotoana izay fa raha ohatra ka ara-dalàna tsara salama tsara iny ilany iny a dia tsy misy fiantraikany fa mbola afaka miteraka soma tsara io olona io fa raha sanatria hoe voan'ny zaza tsosokoditra indromosesy tamin'ity taona ity nisy zaza tsosokoditra amin'ny herintaona indray misy ka fandidiana avokoa no nampiasaina tamin'ny fitsaboana an'ireo a dia tsy afaka miasa intsony a ilay trompe ilany a sy ilany a fa fomba hafa indray a no ampiasaina mba ahafahany vehivavy io mitondra vohoka satria ny tranonjanany a dia mbola ao tsara dia afaka misy teknika hafa hatao a hampitondra vohoka an'ilay vehivavy raha toa ka tena fanirindray ny obe voka. Mahafaty ny zaza tsosokoditra raha tsy voavonjy ara-potoana. Ny zaza tsosokoditra araka andresahantsika teo dia misy dingana misy an'le hoe mbola tsy misy fahasarotana ary ny faharoa misy fahasarotana. Tena le fahasarotana dia mitondra fahafatesana raha tsy malaky be a ny fitsaboana satria misy fahaverezan-draha be loatra ho hémorragie ozytsika matetika ny vehivavy hoe manao fitondra zaza tsosokoditra vaky a dia mila raha ny amin'ny toerana lavitra toeram-pitsaboana misy fandidiana zao ozytsika hoe ray andro na 2 andro vao tonga any amin'ny toerana misy fandidiana dia ho sarotra raha ohatra ka hoe zaza tsosokoditra vaky ilay izy fa tena mahafaty a ny zaza tsosokoditra raha vaky izy. Antony maromaro no mety mahatonga izay zaza tsosokoditra izay raha ny fanazavana noentin'ny mpitsabo tao anatin'iny fanadihadiana noentina tamintsika teo iny a anisan'izany ohatra ny fahatsetsena fantsona na ny trompe izay misy ao amin'ny taovam-pananan'ny vehivavy ao izay fahatsetsenana izay ateraky ny aretina azo avy amin'ny firaisana ara-nofo ohatra. Antony indrindra tokony hitandreman'ny vehivavy mitondra vohoka
sy mahazava-dehibe ihany koa ny fanaovantsika ny fisafony raha vao manana eritreritrytsika hoe mitondra voka na mety ho be voka, antony indrindra hanatonantsika ny tom-pahasalamana anaovana ny fisafony. Eo ihany koa ny ahafahan'ny mpitsabo mahita hoe inona manahoana ny fizotry ny voaka entintsika ao, manahoana ny fahasalamana ihany koa any amin'ny toerana tokony hisy azy ao amin'ny tranon-jaza ve misy izay zaza hoentintsika vehivavy mitondra voka izay. Mety hafaty ary tena tranga anatin'ny amehana ny zaza tsosikoditra, indrindra raha vao manomboka mitombo eo amin'ny 2 volana sy 3 volana eo, satria mety ho vaky ao amin'ny toerana misy azy ivelan'ny tranon-jaza ilay zaza ao ankilontsika reny ao. Antony indrindra tokony tandremana sy tokony amailo rehefa mitondra voka. Mifarany eto ihany koa ny fandaharantsika tamin'ity androany ity, antenainay fa nitondra torolalina ho antsika iny lohahevitra ny safidiana iny, dia amin'ny herinan'io toy izao lohahevitra vaovao indray no iarahantsika ato anatin'ny fandaharana sarobidin'ny fahasalamana hatrany. Mandrapitafa tompoko. Madagascar Assistance Médicale est une entreprise dont la vocation est de sauver des vies au quotidien. Madagascar Assistance Médicale, notre engagement, sauver des vies.